Alady fa efatra amby roapolo Juillet, roa amby roapolo sy roa arivo. Atirigny araba topoko lahy, finaritra topoko vavy. Tonga fotoagnan'ny fampahalalam-baovao, ampagnajagna no agnasagnanao magnaraka izegny hatramin'ny farany eto amin'ny radio antsony filazantsara. Vaovao makasika ny fianambeny vehivavy adventiste ato amin'ny Fédération de Madagascar avaratra. Io no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity. Hotanteragny ny voalohany ka hatramin'ny fahaenigny ny volana Aogositra 2024 ho avy izao agny Antalaha ny fianambeny vehivavy adventiste na ny MIFEM eo agnivon'ny Fédération de Madagascar avaratra. Ny faraka amin'ny telopolo ny volana Jolay ho avy izao no fidirigna kan ary manomboka amin'ny 9 ora maraina amin'ny alahady faraka amin'ny telopolo Jolay io ihany koa no izaragna ny kojakoja rehetra momba ity Congrès lehibe agny Antalaha ity raha ny fagnazavagna nataony dalen'ny département miadidin'ny MIFEM eo agnivon'ny Fédération de Madagascar avaratra Ramatoa Monique Zalifa. Marigny ihany koa fa isy ny filarambe na ny carnaval izay totsaigna ny alatsinainy fanokafagna amin'ny fomba ofisialy ity hetsiky lehibe izay totsain'ny vehivavy adventiste ity. Ny loahevitra izay hosantarigny mandritra ny herinandro amin'ity Congrès lehibe ity dia hoe andeha ao ho tanan-kavanany. Efa misy ihany koa ny fandaminana napetraka mba ampizotra soamantsara ity Congrès lehibe ity araka ny fampitam-baovao hatrany izay nalefany tompon'andraikitra. Koa dia entagniny manokana ireo vehivavy rehetra izay amonjy ity fianambe ity mba agnaraka amin'ny antsipiriany izay fandaminana efa napetraka tompon'andraikitra momba ity Congrès lehibe ity. Vaovao makasika ny lasinasa tagny Antsivolagnana ampanefena distriktan'ny Voemar no anozintsika ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity. Totosa soamantsara ny fitamen'ny folatra amin'ny fa efatra amby roapolo Jolay 2024 ny lasinasa lehibe izay nokarakarainy talen'ny départementany Fipikry eo agnivon'ny Fédération de Madagascar avaratra Pasteur Tombozara. Tsy zavatra kisendrasendra ity hetsiky lehibe izay notanterahany département miadidin'ny Fipikry eo agnivon'ny Fédération de Madagascar avaratra ity fa natao mba hoentigny magnampy ny tanora sy magnampy ihany koa ny mpino adventiste raha ny fagnazambaragna izay nataony talen'ny département miadidin'ny Fipikry eo agnivon'ny Fédération de Madagascar avaratra. Usika amin'ny velon-tegna izay ataontsika anampy antsika hiatriky izao andro sarotra izao. Faharoa manaraka izany tiako ny magnazava fohy ino moa antony namoriagna antsika eto mandritra ny herinandro anatin'izao oragnandro mikitsy leny atsika miala tamba nahoana atsika tonga eto tsorigny ny fagnazavagna riavana navory atsika hiatriky lasinasy camp de métier izay hiatrehatsika izao fiainana sarotra izao tsy ndraindray miantehitra amin'ny lavany atsika ty sava hitatsika ny vidiny amin'izao fotoana izao tanitsika nefa na loampary atsipy maniry harena ny tany ary manana tanora be dia be manana ngô herim-bantana afahana miasa koa noho izany dia namolavola ity programa ity isika izay niarahana amin'ireo ray aman-dreny mpitantanasa izay manatrika eto mba hanampiana tosika ny membre ireo mpino agnatin'ny fiangonana adventiste ahazo karazana formation vaovao izay hanampy azy amin'ny fiveloma na dia efa manana anti-pivelomana azy asika dia ampiana tosika mba ho lasa maty agny atsika amin'ny fomba fivelomantsika andavanandro. Koa izany no antony namoriagna atsika hiatriky ty lasinasa ity. Raha dika amin'ny teny hafa ihany koa dia fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena satria ny firenena dia mila tanora voagny asa, mila tanora manana fahalalana. Koa fiangonana adventiste dia namolavola ty programa ty ho fandraisana anjara fanampiagna atsika mpitondra mamolavola ny olo mba hovagna amin'ity tany ity dia hanana enti-manana hiantriky izao fiainana izao. Zavatra roa zany teoko tsindriagna ao agnatin'izay. Nialavitagny atsika nandany hariagna nandany vola
tsy resaka hariagna vola ihany fa nandany fotoagna ihany koa raha ny herignandro zay ipitrantsika eto nambolentsika mahôgo tagny mety navokatra maromaro fa mataotsika tonga eto magnantegna zavatra be koa zay fandaniagna nataontsika zay tsy mba tsy ho lanilany foagna tonga eto fa hitondra zavatra mihoatra noho zay koa atsika miala eto. Ny atonga ny olona tsy ankindoha amin'ny hafa ho an'ireo zay mbola tsy manana asa ary hanana vadinasa kosa ho an'ireo zay efa manana asa ivelomany no isan'ny tanjona tamin'ity lasinasa fanofanana arakasa izay nitanterahagna tagny Antsivolangana ampanefena ity. Ny agnano pratiky ny amin'ireo fiofanagna rehetra zay nataony no andrasagna amin'ireo mpiofagna ireo. Marina ihany koa fa ny développement personnel, gestion financière, fabrication des savons, fambolena lavanily no hatsaraigna, fiompiagna tantely, fambolena vary no hatsaraigna, installation électricité du bâtiment no agnisany nanofanagna ireo mpizaika maherin'ny fitonjato tagny Antsivolangana ampanefena district ny Voemara ny herinandro lasa teo igny. Manana fahavolonana ny olona ary te hampiovany fiainana andavanandro ary za zany mahita tena tokony alaitahaka zany dia lasinasa zay natao teto amin'ny fitoerana. Tsy ny fahitana ny fahalianan'izy ireo zany dia zavatra tenany zany dia isy fiovana eo anivon'ny fiainan'ny fianakaviana tsirairay avy ary roso ny fanapahan-kevitra metraka tanjona zany mba hivatanteraka ilay fiainany hiatrehana ny vanim-potoana faritra zay dia sarotra zay atao manerana Madagasikara ny programme ohatran'izao fiomanana amin'ny fotoan-tsaritra farany zay atrehantsika. Tsotra zany sady tsy lafo zany ilay fidirana amin'ny sekoly herinandro zany fianarana herinandro no classement dia eo amin'ny 150 000 ariary eo 750 000 francs mariage mandritra ny herinandro zany dia nokagna hitako hoe sambasambany nisy ohatran'ity teo amin'ny église adventiste taty amin'ny tapany avaratra everiko fa tegna zava-dehibe ny atsapantsika fa mila miasa tsika satria Andriamanitra teny hoe Jehovahandriamanitra nitondra ny olombelogno tao amin'ny saedena hiasa sy hitandrigna azy fa nisy olombelogno zany dia fa asa no voaresaka tao fa hitako azy zany tegna ilaigna ny mamohan'ny saignin'olo amin'ny resaka asa be dia be moa resaka natao teo ny fiompiagna antely ny famboliagna ny développement personnel ny technique de négociation ny communication PTP raha ataoko amin'ny teny tsotra zany iregny ka ataonao regny tsy afany anao zegny sisa tavelambesagna agnano ve anao sa tsy agnano rehefa magnano anao dia azo antoka fa miova ny fiainagnanao. Fanaovana le programme tahaka izao ary tifiny zany fahitiantsika fahaliagnan'ny olona teo liagna dia liagnan'ny olona nagnatrika ny fifanana satria mampitombo fahalalagna mampitombo fidiram-bola zany ho an'ny isaky ny mpandray anjara zay le fifanagna natao zay. Ny olo jiaby tonga teto zany samby nahatsapa fa tsy ampy ny fotoagna zay zany raha ny olo jiaby nahazony tsy ampy ny fotoagna nanaovagna le fifanagna raha oharaka mahabe ny zavatra tokony ianarana le fotoagna zay hita tsy ampy mandeha fifanagna ato fimpiagna koa en parallèle miaraka amizay fimpiagna antely ato miaraka amizay koa fanaova composte andagniny ato miaraka en même temps sasa sady te hagnatrika ato izy sy te hagnatrika ato izy te hagnatrika le akato nefa tsy afaka atao mifandimby izy noho fotoagna tsy mahampy voaterina ampiarahigny mandeha en parallèle hita fa tsy ampy zay le fotoagna ke betsaka ny olo mbola te hanozy igny ndraiky igny ko mbola misy ndraiky magnaraka ny olo nagnatrika fifampiagna antely teto nefa tsy navita nagnatrika ny fanaovana composte ohatra izy dia amin'ilay magnaraka avake ndraiky le tsy natrehiny teto ndraiky zay no atrehiny fifanagna magnaraka zany hoe tsara hanaovana raha magnano ty matetitetika zany mba hampitombo ny traikefa sy ny fahaiza-manao anagnan'ny membre hampitombo ny fiharian-kareny mba tsy misy intsony zany membre sahiragna na mahantra zany mipetraka ty amin'ny tany lonoka sy mahavokatra isaoran'Andriamanitra nametraka antsika ty amin'ny faritra sy abasy anazy igny hoe tany mitondra dronono sy tantely zany
fa ny tsy fampianara teknika zany mbola mahatonga ny olo mbola misy mahantra hatram'izao ka io fagnofanana teknika io na teknika fitantanana zany na teknika famokarana dia zay zavatra tokony atao isan'ny tateky atao matetika akasitrahana zany ny équipe fédération nanomagna zao fampiofanana zay ingany ka hito matetitetika zany ary maroaroa koa tahaka zany agny ny toeran-kafana fa mahasoa le izy atambokotra igny afa kelikely tena nahatsapa za fa mety am'le asako indrindra zany le izy maromaro mare formation fa tsy araka ja fa zay tena itiako indrindra eo amin'ny asako amin'ny fiainanaka manokana zany natiako agnisan'izany amin'ny asanay zany mikasiky ilay gestion financière sy ilay développement personnel maro koa karazana asa zay nisy agnisan'izany fanaovana savony ary fiompiagna koa agnisan'izay zavatra zay naliagna za zany regny zavatra regny ary agnisan'izay nagnaraka an'izay ary tena namaly am'lay fitiavako azy am'le zavatra takiko zany le formation taty fa raha ny tegnako manokana zany afapo tanteraka zany miatrika le formation aeto zany ty agnentana aloha atao matetetika izy mba afahagna zany ampivelatra ny asa zay ataontsika eto anivony fiangonana mba atonga ny tanora zany samby andraiky agnano zany am'lay asa fivelomagna ary mba hiditra zany izy amin'ny asa fitoriagna eto anivony fédération misy antsika zany zegny dia ny hoe karakory matao hoe fomba fitantanana asa eo anatreny zany hoe n'olona maro eo amin'ny fiainana no fomba manantegna antegna mba ho isy tombony noho ny amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay formation sy tsaiky fa zegny zarena tegna araka zegny fagnezenanakahy dia hoe raha mba misy zegny formation karaha ty atao matetetika satria olo tokony amosa hoe tsy manao na ina koa Jehovah raha tsy milaza an'evo na mpaminany mpanompony ka manevy tamin'ireo laza tamin'ireo mpaminany tao amin'ny fédération zegny hoe rasao am'izao vahoaka ato amin'ny fédération avatra ty moa izany formation zany avitra anahy zegny ato MIFEM zegny izy koa mbola misy koa lasa karaha to nay mandeha hongotra vandapo jusqu'imbilobe zahay tegna mbola zava-dehibe aminay fa zany dia mandeha tongotra satria valera be to lazy to raha ohatra raha ke ny membre jiaby tady MIFEM nahazo formation teto azo antoky na napafona ny fagnaty eny fa na dia ny arabely tegna ny tsiraikiraiky be aza misy fiovagna goavy mitongava izy koa misy lasa magnaraka karaha to manigna ihany koa fatao agnatin'ny oragna mikija nanomboky ny fahavalambin'ny folo nanomboany lasa noho ny sedeny reto mpiofagna mahery ny fitonjato ireto izay tsy nahitana izy ireo olagna noho ny mazava-dehibe ny fiofanagna izay natreny izy ireo tapitra ny fampalalamba voantsika tompoko lasy tompoko vavy ny namanao be mitombo Arlène nolotra izegny magnakasitrika anao nagnaraka hatramin'ny farany magnano veloma ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko